miaravantsika rehetra indray ny culture de 161 androantsika dia tia andavamamba anaraka fampisehoana antsika miaraka amin'ny baronina sy ny ekipany zany dia mitondra ny hevitra manodidina ny réseaux sociaux sy ny tanora ho arahantsika avy hatrany ary hoe izy adolo zay baronina sy ny ekipany zay. Dia fahataravatsika rehetra zany ny alliance française mikarakarana izao dia tapitra zay tefisaorana an'le alliance française sitsika orokoraka mabe farabanany alliance française ray roa telo hoe ka izao ary anafana feo kely tsika amin'ny alalan'le reo mitena hoe tabatabaiko ty toerana ty dia nareo mamaly hoe efa mitabataba zao dia arakaraka ny feo no anaovanareo an'le feo tadirareo le anareo tena zao hoe tabatabaiko ty toerana ty atao mafy raha vao mafy dia atao mora dia atao mora ny nareo ao tabatabaiko ty toerana ty o tabatabaiko ty toerana ty ho efa mitabataba zao ka misy soratra izay nahavariana mendry vehivavy ry anaty io dia hoe avakinanareo ony any avakinanareo ka tsy haiko mamaky an'izy ty na zany tsy mahay mamaky fa dia anareo ny ataoko mamaky azy ina avakiny eo tsy mahita mijery fotsiny mahita fa izafra ay zato ny ataontsika mamaky anazy ina avakiny eo zany le hoe mamaky Virgile mamaky Virgile ina mpianatra alliance française misy mpianatra alliance française ao tsisy mpianatra zany hoe efatra rivo dolo zany fidirana ka tanaty Facebook tany dia hoe resaka hoe Facebook no resana androany dia nahagaganay ihany fa dia misy miteny efatra rivo fotsiny fiaraka fidirana izy aminareo nanao an'le izy raha fahitako an'izy aloha vehivavy iza dia za miteny hoe namanam-bola be takininina ary ianao dia efatra rivonao ihany ny azonao aloha zany namana ny mpanakarena be na filotereneny ianao dia efatra rivo ihany ny azonao aloha na mahantra be ary ianao dia efatra rivo ihany ny azonao aloha dia misy vehivavy koa reo mandeha ohatr'izao dia manala kiraro avo be reny dia mizay tsy hoe manana be lehibe ohatr'ireny ny any an-trano ka na manana kiraro be lehibe ary ianao dia teraray ihany ny azonao anaovana misy koa le manana fandrina zay ny akaso eny dia ombokoa izy mipetraka hoe zany ty nahazo superposé izy dia zesta be dia nasay mihitsy izy mipetratrera nefa na manana superposé ary izy fandrina ray ihany na azony atorina amin'ireo miaro matorana dia izany natovana tamin'ny laloha satria laloha hiakatra io reveo jery izy ohatr'izao be dia ozy hoe iny ateraterina hoe reveo fa ozy hoe na be fitimerina be takininina ary ianao slip ray ihany na azonao anaovana dia faly zay nolotra vahiny aminareo be dia be le vahiny ato iza vao hifantarareo iza ho avy eo zany baronne zany ho avy eo zany orakora kely aloha baronne ho avy eo zany matraky zany orakoraka matraky ho avy eo zany frogile aloha zany vavitokana orakoraka ary orakoraka ho an'ny farany iarantsotsotsosa orakoraka ka izao tsika dia andray any izay raisika za sy mijetrary manolotra fotsiny raisika zany aloha izy re zany raisika satria zay mbola tsy manana planina fa izy re zany taro bandy fo kely izy fo kely izy eny fo kely izy fa eny raisika fo kely izy fa manana matra sola aloha izy fa tsy baronne 1m44 tsy iza fa iandry baronne orakoraka indreo valaka be zany tsy nareo mba tsy manao spectacle
Azona sambatra tsy dino ireto ny fokotaniny aviato dia ireto ny fokotaniny aviato ka mba hangataka aminareo aho ny vehivavy rehetra anao hoe isa roa telo misy vavako feo zany amboary sara feo ao ny vehivavy manao hoe isa roa telo zay any laksona hoe Nila ary misy anana ao zany any io misy anabaraka dilaine izy ka izy itsy atana biboly manatra le veka izy satria ty vadinao ka io sy afa tsy vadinao na vadinao ataoko mahita ka mba ohatrany hoe tsy mafana zany reto nareo a le bandy le mbanao any maso atoko zany mba lava eny lava mizazy tsy mafanainy ka izao aloha fanena raganareo ka izo yeah good morning you can speak English yes it's an umbrella but you are beautiful me too and you are a girl I am a boy Era kau mana Facebook? Ah? Ah, sino na tadi ko isa. Leo ni tadi mana Facebook ni nak post? Isa na Facebook. Ça va te confier quoi? Mais je vais pas te faire mal. Vous êtes ma baronette. Tout à l'heure on va faire des marionnettes, beaucoup de marionnettes, tout ce qui est marionnette. Isa na Facebook? Marina mitsy zany metsika ty izy fa fatany anarany hoe tsanta sato na izy sato na Facebook akio tsanta izy ay spectacle na sisy spectacle manisipa zako efa manana ka adona manja ohatranao efa ny rano zany dia ny hoe iresaka ty Facebook ty fa ny zavatra magaga anaty Facebook ty zany dia izao le anarana drandray reto magaga misy anarana le olona in the bathroom zany anarana Facebook in the bathroom rehefa ny tena anarana amin'ny fiaina izy rasoary zay Louise na io Facebook aiza anao miasa je suis une princesse moi je travaille pas ino mba tsy eklesipa zany ny fotoana iny rehefa princesse miasa na narabandy zay le coiffeur satria mba vita zavatra le coiffeur efa sikely aty loatra an'izao izy na ihany ko ampitonga soa manao salam anabavandilainy rahavavy matraky roanona be le bandy zay anao sikety loatra an'izany volony tena zasy aloha mampitovy ana isika dia samedy amin'ny mpanety za soa izy misy fa rehefa fenifeny reo va dia natompitsika spectacle ray manontolo fa za moa madiny ray sasany androany amo madamo ka zao ary vonona ve ianare vonona tsara ve ianare ka androany isika dia bedabe nyresaka mandeha amin'izao fotoan'izao fa i Madagasikara dia ohatra ny tongotra vy ohatra ny tio Madagasikara laviko zany tompo lasy tompo vavy fa i Madagasikara isika no namena harena fa dia ohatra ny vatan'olombelo na raha mijery ana Frantsa isika dia ohatran'izao paozin'ny Frantsa ohatra ny tontolo ohatran'izao neny Espagne ohatra ny tapatongotra manao ohatran'izao fa i Madagasikara neny no ohatra ny vatan'olombelo na ka ny faritra avaratra indrindra dia io ny faritra Antsirana na ao no misy andreo professeur zay mety vohongana mampitona mampitia sy ohatran'izao ka ato ny faritra avarana Antsinana na dia tsy izany fa sambava maro antsetra mianta la faritra mandomando lalanda va
ao ihany koa misy andreo boaderosy zahoana andreo politika ka rehefa mandeha ampovoany isika dia mahazo afatra voatany dia tsisy izany fa antany revo sy atsira be ao no fatrako nokatra ronono ka rehefa midina isika dia mahazo anelaka antritry va ka midina any isika dia mahazo mifaritra tsy mo dia tsy izany fa mifaritra tsy le raha ao no misy baobabandeza indrindra miaraka mibozaka zay vovoadoro ka rehefa mitodika maika avy oatra zao isika dia mbola eto Madagasikara ihany misy an'izany eto ihany koa misy mitendrimbohitra avo indrindra mitsingy de be malasy montagne d'or ra ao ampovoany ao misy ny volcan mety hipoka amin'ny fotoana mampetia sy rehefa mihinana tsaramaso sy ana ireny ka izy no tenareo andreo fa tsotra zao paozy Madagasikara zao Tao badika zany manao resaka ao anaty colisy ao tsy hitanareo fa manao resaka makamy be hoe iza olo lafo zay sy baron iza lafo zay sy baron zao vety de ina ke 1m44 uno iza bogosy zay sy baron baron zany kay baron sady lava olo bogosy izy zany le lava boko lava Faccia fianareo fa izy iny taloha tamin'izay mbola niaraka mihinana taitsofony izy iny mihinana taitsofony mba fantarareo hoe nantaniko izy tamin'izany efa maninona tela any mihinana taitsofony dia hoy zay tsisy mangiditsy andramana hoy zay ao anatin'izany nabirantsika ny iza matraky orakoraka zany dia laha zany lava volo Bonjour tout le monde. Alors là, est-ce que vous êtes là? Non, désolé, j'aurais pas dû vous poser cette question. Parce qu'en vous posant cette question, je parie qu'il y a des gens dans la salle qui se sont dit non mais le mec, malgré ses gros lunettes, il va pas très bien en fait. Du coup, il me demande si on est là. C'est cool de vous voir ici, c'est cool. Et j'espère que vous allez bien. Moi franchement, désolé, je suis pas trop le genre de mec qui demande alors ça va, vous êtes en forme? Parce que moi, quand on me pose cette question, dans ma tête, je me dis non mais tu veux que je sois en forme de quoi? Tu veux que je sois en forme de quoi? Ça me fait penser que la semaine dernière, moi, j'étais invité à une fête. Et pendant la soirée, il y avait une chanson de Jerry Marcos qui est passée. Et dans le refrain, le mec dit qu'il est en forme. Mais vu qu'il n'a pas trop de silhouette athlétique, je me demande s'il fait pas allusion à une forme géométrique. Du coup, je me demande, il est en forme de quoi, le mec? Et là, moi, j'étais perdu dans mes pensées. Et j'ai marché, et je me suis assis dans un coin. Et j'ai regardé. Et à côté de moi, il y avait un mec. Il était à fond devant son tel. Il était à fond devant son tel, comme ça. Le mec, il est à une soirée. Il est à fond devant son tel. Dans ma tête, je me dis, mais si t'es là pour jouer avec ton téléphone, pourquoi t'es pas resté chez toi? Franchement, moi, quand je suis chez moi, par exemple, je suis à fond devant mon tel. Ça me fait penser que la semaine dernière, moi, j'étais dans le salon. #posé, #vocal. Et là, il y a mon grand-père qui débarque. Et mon grand-père me dit, Loïs, arrête de parler tout seul. Bah ouais, mon nom de scène, c'est Matraque. Hein. Mais en vrai, je m'appelle Laïs. Sauf que je suis pas naturellement irrésistible comme les chips Laïs. Laïs, arrête de parler tout seul. Bah, je lui ai répondu, non, grand-père, je suis pas en train de parler tout seul. Là, je suis sur Messenger avec mes amis. Et je lui ai montré le tel comme ça. Et là, mon grand-père, il a pété un câble, il a crié, oh, ton téléphone, il est possédé. Il y a des esprits dans ton téléphone. Il m'a dit ça, mon grand-père. Puis après, je lui ai expliqué le truc. Bah, puis je lui en veux pas parce que mon grand-père vient du bled. Hein. Il connaît pas trop ce genre de truc. D'ailleurs, pour lui, LP, ça veut pas dire Facebook. Pour lui, LP, ça veut dire Fiupinabitu. Et tu vois, revenons au mec, quoi. Le mec, il était là, à fond devant son tel, comme ça. Et des fois, il se prenait en photo.
Et je parie qu'il va poster ça sur Facebook en disant des trucs du genre je suis trop en train de m'éclater avec mes potes. Alors qu'en vrai, il est juste comme ça. Franchement, il y a des trucs que je comprends, il y a des trucs que je comprends pas sur les réseaux sociaux. Avant, nous, quand on était petits, on écrivait nos vies intimes dans nos journaux intimes, tu vois. Et maintenant, les jeunes, ils écrivent leur vie intime sur les réseaux sociaux. Ils se mettent en colère quand les gens ne regardent pas. Mais nous, quand on était petits, on écrivait nos vies intimes sur les réseaux sociaux, sur nos journaux. Et on se mettait en colère quand les gens veulent regarder. Franchement, sur les réseaux sociaux, il y a des trucs que je comprends, il y a des trucs que je comprends pas. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les gens normaux, il y a les gens qui sont pas normaux, puis après, il y a les jaloux pyromanes. Franchement, il y a des trucs que je comprends, il y a des trucs que je comprends pas. Je comprends le fait que quand les filles se prennent en selfie et qu'elles exhibent leur corps, ben, elles veulent pas que leurs atouts, elles servent juste à s'asseoir ou pour arrondir les fins de mois de leur esthéticienne. Il y a des trucs que je comprends pas, genre il y a des filles qui mettent sur leur emploi, genre sur Facebook. Non mais moi je travaille pas, je suis une princesse. Non mais les filles qui mettent ça, elles sont sérieuses. Blanche-Neige, elle a travaillé chez les 7 nains. Et c'est qui l'autre là? Cendrillon, elle a travaillé chez sa belle-mère. Et toi, au calme, tu mets non mais moi je travaille pas, je suis une princesse. Ouais, peut-être que sur les réseaux sociaux, t'es du genre la belle au bois dormant. Mais dans la vraie vie, t'es la belle qui dort, qui boit et qui monte. Franchement, il y a des trucs que je comprends sur les réseaux sociaux, il y a des trucs que je comprends pas. Le maquillage de base, ça sert à embellir votre visage. Oui, d'accord, je comprends. Mais il y a des filles qui n'ont pas compris le concept, elles mettent tellement de maquillage qu'on dirait que ce sont de nouvelles races de Pokémon, tu vois. Et moi, j'aimerais vous prévenir, surtout à Madagascar, de plus en plus de jeunes se mettent à jouer à Pokémon Go. Hein. Et toi, tu mets trop de maquillage, tu marches dans la rue, ils vont t'attraper. Hein. Il y a des gens qui vont t'attraper. Après, ils vont se prendre en selfie avec toi. Les mecs, j'ai trouvé une nouvelle race de Pokémon. Hashtag Carapuce, hashtag Bulbiach. Non, mais moi, je vous préviens. Hein. Franchement, sur les réseaux sociaux, il y a des trucs que je comprends, il y a des trucs que je comprends pas. Mais moi, si j'étais une fille, jamais je vais poster sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime trop pleurer sous la pluie. Parce que personne ne voit mes larmes. Parce que moi, si je fais ça, les gens vont penser que c'est le genre de meuf qui pisse dans les piscines. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous est déjà arrivé aussi de vouloir commenter une photo de quelqu'un et en bas d'un commentaire, il y a le commentaire de son père, de sa mère, de ses amis, de ses cousins. On dirait une réunion de famille. Et au final, toi, tu peux pas gâcher une réunion de famille. Tu te dis, non, mais moi, je laisse tomber. Sur les réseaux sociaux, il y a des trucs que je comprends et des trucs que je comprends pas. De base, les réseaux sociaux, ont été créés pour permettre aux jeunes de se partager des informations. Mais franchement, en ce moment, c'est tout à fait le contraire, quoi. Sur les réseaux sociaux, tu peux voir des sourds, tu peux voir un muet répéter un sourd ce qu'un aveugle avait vu. Genre, c'est un peu comme le délire là, genre que Facebook allait devenir payante, qu'il faut partager des informations, qu'il faut coller ça sur nos murs. Il y a des gens qui ont gobé ça, et juste pour justifier leur acte, ils ont dit un truc du genre non mais je fais ça, juste au cas où, on sait jamais. Et moi je me suis dit, si on avait modifié quelques parties du texte, est-ce qu'il y aura des gens qui vont gober ça? Genre si on avait écrit, c'est officiel, Facebook va devenir payant. C'est même pas sur vos infos. Sauf si vous partagez cette information en dansant la Macarena sur votre table avec un balai coincé dans le derrière, en chantant I'm sexy and I know it. Et c'est à ce moment-là que Mark Zuckerberg, Ramoura Favori et Juno Biraman déguisés en Schtroumpf vont sonner à ta porte pour te dire que pour toi Facebook sera gratuit. Mais si tu fais pas ce message, si tu partages pas ce message, un dragon rose habillé d'une jupe verte avec une menace dessus va te kidnapper et devoir se faire voter pour son mari aux prochaines élections. Et je sais pas pour vous, mais moi je vote un peu, hein. Du coup je partage. En fait j'ai envie de vous montrer un truc pour continuer mon tour, mais je sais pas si vous êtes prêts psychologiquement à voir le truc. Je sais pas, mais moi je sais pas. Mais je vais quand même le faire. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous vos yeux ébahis,
je vais vous montrer le clou du spectacle. Isa pun nalamin ko. Mamalisan nalamin ko. Matraki. Problemnya kan zan dinai zan dapat siapa dapat cuma nina coba itu zero dapat pera kalau baron dapat pera pai matrak zan dapat buat kalau suri katrami. Sisi tirami zan. Kalian ada macam apa buat ke di mana Iran? We matrak tiramat zan di katrami misian zan misian polis zan berbuat ke dalam suri sleep. Mana Iran? Di miskulian narnul lapir zan mana Iran ni we. Setia rebutin buat ke narnul liwa narnul pir di lasawe saya tidak narang. Udne omgi, isa tidak narang omgi. Kiom. Udne bodoh rebat ke lasawe tubuh. Udne kinjar rebat ke lasawe kaki. Miskule mana nabat ke sasande udne isa kusuri hari. Bisa narang ulam leh. Misa rebat ke tu di satu nin sampai. Satu nin namis. Miskule anak sasa ni jelas sedikit yang jauh rosi rebat siro. Bisa narang ulam tapi nulis di balik diri dan bisa narang ulam ributan. Di sini sampai tidak narang. PDP zona na Facebook zona DPDP lah sama kasih nonden pirin udne mande zo malah zole ina wafa apake no rasefa wafa apake no rasefa bolo nanda pakai kelas apa lobo di yuna di pada Facebook fa sayid zana fa ke bat kelas sita itu lebih berkap si sayid pitleo Yicem title sana miti sedih zana soe fis de pitleo mana ini orang terzani di anu narai bulan di layan itu resiknya si zaizani fai cucus gede aja itu rakyat sendiri sih nyatu nggak pakai itu muzan isi ulam nyasa tuh ni aliansa tuh Andre Bavalanti ni sini madame Sarah msisi cek cara menavakan yendr toa CGM dia na vita scène ouverte dia na tsony avia no aty ozy izy dia zako dia ianao ve ozy izy lina aminahy tonga dia eny avatra statut kely heureux dia toizako ny frasiko izy izy ohatry nga mbola misy toy ianao ve ozy izy lina amina fampisehoana spectacle na ohatra zay statut kely indray zany déçu nanontany zavatra betabe teo miveriny eo tenao amin'ny herinandro izy izy dia mitondra inty izy le nanafarany anahy iny ohatra ny échographie zavatra reo topographie tsy haiko izy dia tonga teo fotsiny tena tsy lafo be scanner ao madamo zafady dia tsy hitako zay fa inona no scanner biographie ny nasaiko ngentanao hoe misy fanontaniana napetrany tamiko betabe fa misy somary tsy azoko nanomboka oviny ianao nampomeo izy izy zaho hoe madamo tsy nitantarako hatrambola kely ka hatram'izao tantaraiko anao hoe zaho mantsy tambo efa nanomboka tamin'ny kotsiba dia zay sipa rehetra teny tiako andry tiako andry tiako nenareo niavanareo rehetrarehetra tsisy valy teny avy koa fa tsy hoe lakely sy mampomeo mety nanomboka tamin'izay zany nampomeo ako ohatra zay dia fanontaniana anankiray anisan'ny tena nanamarika anahy koa dia ahoana ozy izy ny condition situation financière anao zany le jana hirana dia matanasika misy 10 000 ny aty aseka ataoko freiloty condition rehefa hanao spectacle ny izy ve tsy haiko fa izy ataonareo 300 rehetrarehetra iny mety ka hoe fa androantsika hiresaka tontolo misy amin'izao zany miova be tsy haiko tsony ohatra mivoatra be daholy tsy mitovy tamin'ny andro tsy haiko ohatra ny ahoana ny tanora tany amin'ny année 80 tany ty ohatra ny ahoana
tsy aletona tamin'izany hoe tsy haiko fa am'izao ohatra niova daholo ny fomba fandehan'ny tanora am'izao nareo fanadinika fomba fandeha am'izao ohatra tsy haiko ry zalahy vaizan-dotam-pianatra ohatrana misy tsy haiko zavatra nanahirana azy tamin'ny fiainana tsy faiko za tsara izay raha zay naropa-karitra zay azo mihina sakafo ary zay dia vitanareo ohatra fa zany fandeha am'le olona ny fomba firesaka tsy haitsy hoe rehefa ohatrany ahoana tokony ametraka fanontaniana misy le mifanena ny banky am'izao tsisy resaka vanina fa dia misy fanontaniana ray zay tsy azoko mitsy ahoana fanena aiza aiza iza fokoa dia misy andray mandeza koa andeha pipitany amin'ilay WC public reny teo aloha adiny ray zao mandefa en train de faire pipi teo efa elaela teo dia zay manisany teny atsa WC an'lelaka zay ho tena izy teo misy bandy zay tonga teo akaiko teo dia nijory teo izy mety efa niainanareo ty bandy matsapa an'ity daholo efa nahita ty zareo mifampijery kely zay dia mijery kely zay dia misy teny ray zay hatramin'izao mbola tsy haika inona ny tiany ambara jery marina zany fa inona le marina dia nandinika ny tena koa eto marina tsy mba maty koa tanora sy ny Facebook tanora sy ny Facebook aza la mandreraka mihitsy atao statut daholo ty fiainana rehetra en train de boire en train de manger misy statut anankiray vao hitako zay en train de dormir ahoana statut en train rehetra miova daholo hatramin'ny fomba firesaka misy vaovao eo mihitsy anjery nanokatra Facebook dia misy ozy le soratra teo hoe triste avec 6 personnes dia nizaka naka saran-tsaina ohatrohatrany ahoana ry zany mipetraka ohatra hoe misy enina milahatra zany hoe triste daholo fa manino lisandre dia triste niidentifiandra latana dia niova hatrany ny français niova statut koa mbola resaka statut antsika ny statut zay dia seul avec 26 personnes dia nezahako nadika tamin'ny teny gasy le izy irery miaraka amin'ny olona enina amby roapolo na ianao irery na ianao be tabe fa nga misy azany misy koa zay anay zay satria za zany aty Antananarivo dia zalahy ny ambanivohitra andeha hanokatra ny FB ana dia nihitana tany vita sokatra tsara ny FB vita mission de verina taty am'izay niantso ry zalahy oltira iarantsoa hoana efa vita le sokatra tsara ny FB dia nisy MP secret mpianakavia zay nisy nalefany any am'lany nalefany message fa aiza ola ty zany to tsy hitako aty zany ka zay koa ary mba kaka fa misy mizaiman zany le izy grave be Facebook dia za moa mibandytsika rehefa mivoaka ny trano icode sipa foana bandy rehefa ivoaka ny trano na izy micode sipa na izy micode sipa mivoaka ny trano dia micode sipa ny sipa amilay tareko moa rehefa mahita sipa amilay lay tena mahay zavatra ny ambony natonina izy dia za mantsy mitsaiky fomba fitezanana ny zavatra jereko miankina amin'izay ny fomba fikodiako sipa ny fitezanana aloha somary teneniko anareo kely fa tsy mba ohatra ny olona rehetra satria le zazakely tamin'ny mbola kely reny dia hitanareo rehefa dia zany misy zazakely le amin'izao le kenakenaina be reny aiza kakale
misy alcool. Misy le ataon'le ray aman-dreny, tsy haiko nareo ray aman-dreny raha mbola manao ohatra reny amin'izao mba tadidiko ntsena. Izy io! Fa izy io ahoana fisana nameraka ny anarany io. Raha afaka ny teny reny zazakely reny tena fa ny anahy tsy ohatra zany tsisy. Za vao teraka aloha dia angavany dadany. Tsy mitovy amiko. Nisy fiantraikany taty amiko zany zavatra zany. Rehefa lehibe na zavatra tsy ahoana ary tsy ampozonao mitsy fotoana be dia anao miditra an-trano anao dia eo dadana jorere miloha era manam-poiny iny avila ty sangy avila ty ka tsy avila zany reny avy grave be fita zany miankina am'izay ny fomba fikotiako sipa nisy fiantraikany taty amiko nijery film koa miankina am'ireny fikotiako sipa za mo tia ampitaha kely ahoana film gasy ny film vazaha américain ohatrany I love you because I'm trying to be right misy ohatrany rivotra dia mandeha samby dia ohatrany misy voninkazo fa nijery film gasy dia efa miteny anao arasonina misy le tsy haiko le pose tsy haiko ny anarany reny amin'ny théâtre ohatra tsy haiko aloha anontaniao an-kiady raha mbola tia ny haiko dia amin'ny film vazaha koa misy le fikotiana sipa reny dia miaraba dia hitanao le sipa tsy fantatra hoe iza tsy hainao iza tonga dia atononao fotsiny maman c'est Brian dia mamaly le sipa Sarah nandramako tery analakely tery izy sipa tsy maninona peraka tsara dia ratsony anarako sady hitany mamanay tsy mety ny fikotiana sipa rehefa ohatroatra zany dia le maka azo amin'izay moa ny anarany izy any zany tsy teneniko anareo fa azo ny anarany tao amin'ny FB ino manahirana atsika bandy iny tsy haiko misy bandy ve to zafady mba sy tabataba kely raha misy bandy zafady bandy maro misy vehivavy ve to zafady mba sy hoary tabataba kely zafady misy olona aminareo le azo am'izay le FB le sipa dia iresaka eo am'izay mandefa salé na dia mamaly koa izy salé tiako gemena mihitsy le valiteny tena fandresena goavana vita iny am'izay dia tsy hita hoe ahoana ny anohizana azy dia le misy le tenitenen'ny lehilahy rehetrarehetra dia ahoana tsy haiko nareo vehivavy iny ny avalinareo an'iny dia mamaly izy dia zao inandray zany navaly zany dia mamaly indray le sipa hoe chuchu nanahirana ny chuchu anareo vehivavy dia atao am'izay moa ny ronkara dia tafaraka izay dia za moa zatra ny hoe rehefa hoe eo anambolona dia na zay isotro toka na isotro toka nen'le vehivavy anankiray zay anao shooting kinakina atao amin'izany shooting dia tonga teo zay dia makamaka sary izany maketsindray dia za no ino shooting mba manaova lesy raha falifaly mba manaova lesy kolona publie tsika ty raha rehefa ny vehivavy rehefa mipublie sary tsy haiko raha nandiniko nareo fa misy anankiray zay tsy mifanaraka amin'le sary le soratra tena marina ohatra zao mipozina dia ino ozy nareo soratra eo ambany je vise inona ny tianareo vehivavy tenenina amin'iny za koa tsy haiko rehefa sendranareo ty fa nisy fanao fotoana tamina sipa dia ao amin'ny FB izy tena hoe tena ny ahoana am'izay zay
Ianao reraka aminakaty izy nandefa solitena nga izy ohatrany tsy maleo sara ny vidiny izay natonga nanamorona nytiry ty tsy hoe niforoniko moa zany Sulazaina tena miatra manaina vao nahitanao atao amin'ny Facebook fokafatrany dia mitsoloboloky tsy nahateny firy aho nanao zay mazava aho ka rehefa eto ianao tena tsy mitovy tamin'ny hitako maly tena marina zany fa ianao tsy anjely latsaka tany tsy nifanondro ny eritseritsika tsy omano ny zavatsy ho vita tena tsy mety ho antatany tsy avita lalan-davitra tsy masaka ny resaka mpakafiana raha vo misy anao marina tsy ho betsaka tiaka lay zetsy Ahonako zany orakora mabena resatsika ny vavitonga nandroany Frogy Lalo aleo ty afa manao any zany bevavy zany voditra Bonjour. Et bien voilà, nous arrivons enfin dans la partie glamour du spectacle, la touche féminine. Vous savez ce qu'on dit, on garde les meilleurs pour la fin. Mais ça n'a pas été vraiment le cas, c'était surtout que ces messieurs ont oublié la galanterie. Oui, la fameuse honneur aux dames. Oui, je ne peux pas m'empêcher que de nos jours, la galanterie, tout comme la politesse, ont bien disparu il y a fort longtemps. Alors, aujourd'hui, je serai votre coach. Nous allions imaginer que nous sommes dans une salle de classe et que moi, je serai votre professeur. Alors, je vais poser des questions au fur et à mesure et vous allez essayer de répondre. Oui, je sais, on l'a tous fait. En classe, quand le professeur pose des questions, on a tous baissé la tête, on a tous évité ce fameux contact visuel. Mais je vous rassure, aujourd'hui, tout le monde aura une bonne note. Alors, par applaudissement, combien y a-t-il de parents dans la salle? Il y en a qui ne s'assument pas, hein? Bon, toujours par applaudissement, combien de jeunes avions-nous today? Alors, première leçon de culture générale. Plus précisément, la politesse et le savoir-vivre. Alors, répétez après moi. Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Very good. Quand je suis invitée chez quelqu'un, je dis bonjour ou bonsoir avant de demander le code Wi-Fi. Faisons une petite devinette. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait bien manquer à une fille qui a déjà 300 j'aime et 200 commentaires sur son statut, sur sa photo de profil? Évidemment, ses vêtements. Oui, no comment? Ah si, je vais commenter quand même. Parce que après, ces types de filles, ces genres de filles, postent des statuts les plus surprenants. Alors, je vous plante le décor.
Situation en plein riz. Vous pouvez voir des GNB, des bières, des brochettes. Description de sa photo. Seul Dieu peut me juger. Excuse-moi ma grande, mais si tu postes des photos de toi presque toute nue et toujours en plein rêve, ben les gens vont inévitablement te juger, on n'a pas trop le choix. Ce que je déteste le plus avec les réseaux sociaux, tout comme les Facebook, avec la nouvelle technologie, que ce soit les tablettes ou les smartphones, c'est la correction automatique. Oui, moi je vous dis franchement, je ne fais pas des statuts #jevise.com. Oh non, quand j'ai un problème avec les gens, je ne l'écris pas sur mon mur. D'ailleurs, posez-vous la question, pourquoi j'irais écrire sur mon mur? Oh non, ces 4 vérités, ben c'est dans sa gueule que je lui expose. Ah oui, je suis désolée, je suis de la vieille école. Alors, à la limite, je l'appelle. Au pire, un petit texto direct. Mais, alors, si vous me permettez, j'aimerais aujourd'hui véhiculer un message personnel à ces messieurs, ces développeurs des corrections automatiques qui n'arrêtent pas de toujours corriger toutes mes insultes. Messieurs, allez pisser vos mères bande collées de fils de patte. Non mais, sérieusement, où va le monde si on ne pourra plus dire le fond de nos pensées? Un jour, j'ai prêté mon téléphone à mon fils. Oui, j'ai un ado à la maison. Alors, inutile de faire le calcul mental, je suis assez vieille pour mon âge. Bref. Quand j'ai pu récupérer mon téléphone, ben, comme toute parent normale, j'ai checké l'historique de navigation. Femme qui fait du striptease. J'ai pleuré. Et puis je me suis posé la question, était-ce de ma faute? Oh non, je ne crois pas. Car mettons-nous d'accord que l'assassinat de l'orthographe, c'est une conspiration de vous les jeunes d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous demander une faveur aujourd'hui. S'il vous plaît, si un jour je meurs, évitez d'écrire sur ma tombe Tété, un super poteau. Tu nous manques grave. Je crois que je reviendrai d'entre les morts. Alors, si vous le permettez, j'aimerais faire une minute de silence pour un ami de longue date. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord, très cher orthographe, mais ne nous voilons pas la face. Les jeunes d'aujourd'hui t'ont bien niché dans le règle de l'art. Adieu, l'ami. Bon, comme je vous disais, j'ai un fils. Et il a été toujours une source d'inspiration pour moi. Et étant maman humoriste, j'ai vraiment voulu faire ce thème, les jeunes et les réseaux sociaux. Et comme toujours, je montrais mon travail à mon fils, oui, histoire de voir sa réaction et de comprendre un peu la chose. Et figurez-vous que ce jour-là, mon fils m'a traité de ringarde. Qu'est-ce qu'on a ri? Oui, on a ri tellement ensemble. Oui, moi, sa mère, ringarde. Puis effectivement, j'ai déchiré mon travail. Et puis, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Et j'en ris toujours. Vous voulez connaître mon fils? Oui. Non? Oui. Il est là, assis tout au fond de la salle, avec une tête d'abruti. Non, je blaguais, il n'était pas venu. Mais la leçon que je voulais vous
contre était que tout le monde ment. Oui, tout le monde ment. Dites-vous que si je vous montais ici ouvertement, imaginez ce que peuvent inventer les gens derrière un écran. Les filles, les garçons qui vous envoient un texto, je décrocherai la lune pour toi, bébé. Surtout ne les croyez pas, c'est pas vrai. Mais répondez-leur juste ceci. Apprends d'abord à décrocher ton téléphone quand je t'appelle. Et en plus, il n'y a qu'une seule chose importante et précieuse dans ce monde pour ces messieurs. Et en général, ça n'a jamais été nous, les filles. Alors, faisons un petit jeu. Vous connaissez le jeu des chiffres et des lettres? Vous les connaissez bien. Alors, je vous donne une consonne. C. Puis, voyelle. O. Voyelle. U. Voyelle. I. Consonne. L. Consonne. L. Voyelle. E. En tout, nous avons 7 lettres. Je vous lis la définition. Petit animal précieux et fragile. Qu'est-ce que nous avons? J'attends. J'attends des réponses. Qu'est-ce que nous avions? Ah bah dites-le plus fort, assumez. Un peu plus fort? Non, c'était Luciole. Vous avez vraiment l'esprit mal placé, hein? Alors, d'après vous, face à quelle situation l'être humain se voit-elle pousser des lucioles? A. Lors d'un incendie. B. Une femme qui se fait agresser dans la rue. Ou C. Derrière un écran. J'attends. C'est derrière un écran. Vous avez toujours pas compris les statuts #jeuxfils.com. Oui, derrière un écran, on est des super-héros, on est des gladiateurs. On peut affronter n'importe qui avec des jeux vie, ma vie, etc.com. Moi, j'aimerais vous conseiller, si vous voulez viser quelque chose, visez sa gueule et qu'on n'en parle plus. Mino fa afa-po tsara tamin'iny antsika namomba ny réseaux sociaux sy ny tanora antsika sady fono lesona be da be koa tao anatiny tao dia samy mandray izay tandrify azy tsika rehetra amin'ny manaraka indray fotoana antsika manao velomanareo ary zay fa dia samy soava daholo.